misy tarin-javatra ny trano moa zany tatao amin'ny antenimieran-dolona tamin'ny maraina teo a izay tsara ho tsindriana satria mety maharatsy ny ataoko hoe ny fifandraisana atao amin'ity antenimieran-dolona ity. Zavatra nitranga dia tsotra, misy zany a olona vaovao zany a zay tokony haka n'ity toeran'ity a no efa tonga sahady haka ny birao nefa ny araky ny fahafantarantsika azy a dia mbola vao amin'ny 7 ny volana janoary a voivory ny anten'olona vaovao a izaka ny andraikitra ao anatin'ny boromaritra ao zany hoe mbola agnatina mangana tsoko mbola misy zany a loholona tonga ito amin'ity antenimieran-dolona ity satria izahay loholona dia manapitra ny mandanay a amin'ny 1 janoary ho avy zao amin'ny sasakala araky ny voalazan'ny lehiben'ny HCC zany ary amin'ny 5 ny volana janoary a no ataony passation a aminay boromaritra zany a teo a sy ny boromaritra vaovao. Ny zavatra tiana tsindriana dia tsotra tsy tokony mbola elingelenina loholona izay sy ny olony amin'ny asa ataonay atao amin'ny antenimieran-dolona fa tena mbola izay tanteraka manana zo hiasa amin'ny antenimieran-dolona ity a mandrapahavitany fotoana io. Nasana zany a sareko ny sainy rehetrarehetra fa izay boromaritra dia efa vonona tanteraka anao ny passation araky ny tokony izy arasionay ny atao hoe mangarara ny atao hoe fitorana tsara tatana amin'ny antenimieran-dolona ity ka ataonay afa-po tanteraka mihitsy ireo zay andray ny toeranay a amin'ny document zay rehetra ilainy a ahafahan'ny mpatanay ity a tsaratsara kokoa no zay vitanay tatao amin'ity antenimieran-dolona ity. Koa mba mingavy zany zay a anareo olona lany teo a mbola tsy manana ny anjara toeranareo nareo atao amin'ny boromaritra ro ka renareo mbola tsy angelingelina anay a avy eo zay a satria napalahelo dia le filolefitry ny antenimera ny filolefitry ny ataoko hoe ny filolefitry ny fianaratsoa zany a dia niantso anay nyteny hoe mbola tsy meko an'zareo ny boroko mbola aodolo hitaka ka manaingina tompony toejavatra zany a alohatsika mba samy miandry miandry ny anjaratsika mba tonga amin'ny fotoana fa zay ny toe fanaran-dalàna satria mba fanitsarana lana ny fatoravana alohan'ny fotoana sy anamboarana zavatra atao amin'ity antenimieran-dolona ity a fa misy ny passation ho ataony araky ny tokony izy io ary ataony modely izay olona tatao amin'ity antenimieran-dolona ity. Zay ka mba no afatra hoe mba apetaka amin'ny rehetra am'izay tsika mba manaty fiarahamonina tsy misy raorao a ny fiarahamonina sy ny elany ato a sy ny fidiran'ny olona vaovao fa vonona tanteraka sy anao fa ny passation araky ny famotram-pahefana zany araky ny tokony izy a hanaraka lalàna zay fa vonona tanteraka zay zavatra rehetra mihina hatramin'ny tômôbila rehetra azony tato a ho averinay daholo alohan'ny fotoana fa tsy tokony misy ahina momba ny asa nataony hita tamin'ity antenimieran-dolona ity.